mbola ao anatin'ny fijoroana vavolombelona ihany tsika amin'izao rasy fotoana izao apôstôly Andreas ihany miaraka amintsika eto miaraka amin'ny anabavy tanora anankiray finaritra anabavy finaritra anao apôstôly iza ny anaranao Bakoly ina zavatra nataon'ny tompo mahatonga ana mijoro vavolombelona eto ny zavatra nataon'ny tompo taminahy zany nijoroko vavolombelona eto fa za zany taloha narary rehefa narary dia narary tato anatin'ny foako tato dia nisy rano nisy rano tato anatin'ny foko tato dia mandeha ny andalana dia mitopatopa ohatran'ireny mitondra rano tapaka tavangy ireny dia sepitra dia rehefa sepitra zany dia misy raha mandeha mivoaka mivava zany le raha mivoaka mivava le raha zany ny zavatra mahazo anazy zany nefa tsy fantatra ny ray aman-dreniko zany fa izaho ihany no mahafantatra an'izany satria nafeniko tamin'ny ray aman-dreniko zany dia rehefa nafeniko tamin'ny ray aman-dreniko zany dia tsisy nahafantatra anao hoe za marary fa izaho sy ny tompo ihany no mahafantatra an'le izy hoe marary dia ianao ve fa nandeha anatina mpitsabo ihany nefa tao anatin'izany sa hoe dia niaretana teny fotsiny tsy mbola nandeha anatina mpitsabo fa niaretako teny foana dia moko za narary tato anatin'ny vavoniko tato dia mivoaka ranona fero mangidy be foana zany le izy dia zany zavatra zany koa nefa mbola niazahako nafeniko tamin'ny ray aman-dreniko ina ny antony nanafenanao an'izay aretin'izay tamin'ny ray aman-dreny ny antony nanafenako an'izany tamin'ny ray aman-dreniko dia tsy tiako zaho voalatsalatsan'ny zareo satria ery zareo mbola azo lazaina hoe mbola zay tamin'izany mbola tsy mivavaka dia mbola misy ihany fandatsana ao anatin'ny tokantrano hoe marary lava marary foana zay la ny vola mikarakara olona marary ery zareo zany tsy mahazaka marary tsy mahazaka marary zany zareo dia noho ny taty aoriana taty zany dia nentina tany amin'ny dokotera dia rehefa nentina tany amin'ny dokotera zany dia zao nataon'le dokotera anao hoe ianao ozy izy raha tara herinandro ianao dia maty ozy izy mantsy dia tamin'izay koa nanao solomaso dia rehefa nanao solomaso kosa dia 9+9 ny degré ny solomasoko maharehatra sigary izy io dia maharehatra taratasy dia maharehatra n'ireny tainombo ireny dia rehefa tsisy briquet ao aminay dia ataniko moasandro iny vitra solomaso iny dia iny ihany nampiretako hafa ao an-tranonay rehefa zareriny ao an-trano fa ny olona moa tsisy ao an-trano fa mandeha manao raharaha dia za mandady mandeha mamelo lafo mahandro sakafo dia rehefa mahandro sakafo dia eo ampandrosoana sakafo dia sepitra dia avelako aloha iny fa tsy manatona an'iny afo iny dia moko za nisy système cirrhose kakana zany tany anatin'ny lohako izy daholo zany dia rehefa nisy kakana ihany koa tany amin'ny lohako dia mivoaka aty amin'ny oriko zany le atody kakana fotsy kely reny dia mivoaka aty amin'ny vavako ihany koa kakana lava ohatran'ireny mivoaka ny vavako dia mafy taminahy zany fa noho tonga tato amin'ny fiangonana kristiana miara-ny vavaka dia afaka inona no natao taminao rehefa tonga tato sa tonga dia nanatrika fotoam-bavaka fotsiny dia nivavaka niaraka tamin'ny olona dia sitrana natao taminahy dia natao délivrance aloha zany voalohany ohatratranao n'izay hoe délivrance zay natao délivrance tapahana ozona aloha dia avy eo zany hoe nametraha-tanana nametraha-tanana dia rehefa nametraha-tanana dia apôstôly lehibe mihitsiny nametraha-tanana nanao délivrance anahy tamin'izay dia rehefa nametraha-tanana dia nisy fotoana anankiray zay fotoam-bavaka alarobia tamin'izay dia tena nangataka tamin'ny tompo hoe tompo afao fa za tsy maintsy afaka androany nanao formation mpanompon'Andriamanitra zay tamin'izany nanao formation mpanompon'Andriamanitra zay tamin'izany dia rehefa nanao formation mpanompon'Andriamanitra zay dia tena niezaka be mihitsiny hoe za tsy maintsy afaka androany na inona ady eto na inona olana za tsy maintsy afaka mifantatro dia rehefa tao anatin'izay dia nisy apôstôly lehibe zay ny teny hoe mifafaha mafy dia mivavaka mafy dia avy eo nangataka fanafana tamin'ny tompo dia izy nanafaka anahy tonga dia afaka daholo le système cirrhose aretim-po aretim-bavony areti-maso 9+9 mandoro afaka mampirehatra afo mihitsy tena tsy mampino zany tena afaka ve ianao zany dia ahoana le masoko efa mahavaky soratra eo mahita baiboly tsara tena mahita ve mahita tsara
inona ny afatra ampitena ho an'ny mpiaino antsika mety tratrana sirty sirkôzy ihany koa izy a mety tratrana arety masony enazy efa mandoro mavita mampirehatra afo mihitsy nisy olo-masony a narary vavony marary fo misy rano tao anatin'ny fony afaka izy inona ny afatra mba ampitainao an'izy ireo ny afatra anao ampitaiko aminao any atokantrano any a de zao lazaiko anao hoe mety misy manana ka mitovy amiko any anatin'ny tokantrano any fa ny ampaherezako anao de tonga vata amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka fa ato misy an Jesosy Jesosy reriano manasitrana fa aza mieritreritra hoe andeha hitady fanasitranana any avelany any fa tsy mety zany fa Jesosy tomponpanjaka ny voninahitra ny tena manasitrana ato amin'ity fiangonana kristiana miara-mivavaka ity no ahitanao an'izany fifaliana sy fiadanana ary fahasambarana izany fa zary havana tsy toy izao raha tsy tonga tato amin'ity fiangonana kristiana miara-mivavaka ity mangasitraka fiainanao ny amin'izay afatra manokana izay dia tahin'Andriamanitra manokana ianao misaotra betsaka tompoko dia tahin' Jesosy ianao apôstôly